Miarahabantsika rehetra mpanaraka ny Meteo Madagasikara, nanamarika ny herinandro lasa ny fanomezanay tamin'ny fomba ofisialy hoe anao ahoana ny mety ho toetry ny taom-pahavaratra eny amby 17 eo ihany koa ny fampatsehivana angamba ny atao hoe ny fivoaran'ny toetry ny ranomasina sy ny toetry ny atmosfera dia mamaritra ny mety hamafy ny vanim-potoana ny rivo-doza ho avy io. Ka noho izany araka ny voka-pikaroana izay nataonay dia mety hatratra iray ka hatramin'ny 3 eo ny rivo-doza mety hiditra tanety amin'ity vanim-potoana ny rivo-doza ity. Mila miomana sahady zany isika fa ny tsara fiomanana ihany no tsy tapohan'ny loza ary raha te azo ny antsipirian'izay vaovao zay dia manao j'aime ny page Facebook ny Meteo Madagasikara dia azontsika ny antsipiriany rehetra. Raha niverina amin'ny toetry ny andro arytsika dia nanorana be mihitsy tamin'ny farany herinandro teo orana ny vatravatra sady nisy avandry indrindra teto amin'ny fatry ny afovoantany satria nisy fandalovana front dia efa ankisaka izy iny ka ny tena mandravitra ny toetry ny andro ho anty herinandro ho avy ity dia aly izay tsy maro toerana saika manerana ny Madagasikara dia any faraparany herinandro any hitombo hery izay aly izay vokatrizay fitombony hery izay dia any farany herinandro zany mety hidina ny maripana. Raha ny vinavina ho an'ny toetry ny andro no zarainay aminareo dia azo andian-javona vao maraina ny eto amin'ny faritry ny afovoantany dia saika hanorana malefaka ny aty amin'ny faritry Sava aty sy toy izay ihany koa ny any amin'ny faritra Analanjyrofiny ho maloka ny andro aty Melaky sy Menabe ary Atsimo andrefana sy ny tapany atsimo rehetrarehetra aty. Raha ny vinavina ho an'ny tolakandro dia saika izara telo mazava be ny mety ho toetry ny andro. Ho maina ny andro any amin'ny tapany avaratry Madagasikara ifandimban-drahona sy ny masoandro anao andro tankiorana ny aty amin'ny faritry Melaky sy ny tapany avaratry ny afovoantany mpaka aty amin'ny faritra Atsinanana aty dia sisan'izay saika anorana tandrifin-drahona mety araikotroka ny eto amin'ny faritry ny afovoantany mahazo ny morony manisy ny Haute-Matsiatra hatrany Orombe any dia mahazo ihany koa Vadifavy-Fitovinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana dia ny aty amin'ny tendrony atsimo mbola saika anao andro tankiorana ihany koa. Raha ny vinavina ho an'ny maripana 12 degré Celsius indray no hitantsika ambany indrindra any amin'ny renivohitry ny faritry Vakinankaratra iny fa ny ambony indrindra 10 degré Celsius be zao any Maheva tanàna any. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany manodidina 17 hatramin'ny 9 degré Celsius. Ho an'ireo firenena vitsivitsy efa omenay antsika isan'andro ivelan'ny Madagasikara dia ny any Paris no somary anorana malefaka ny andro, ny any Milan anorana tandrifin-drahona, ny any Johannesburg any ifandimba ny rahona sy ny masoandro, ibalika be ny masoandro any Nairobi fa anorana tandrifin-drahona mety araikotroka ny any Bangkok. Ho an'ireo nosy manodidina antsika dia saika ifandimba ny rahona sy ny masoandro ny any Maurice, Seychelles, ny any Comores dia ho maloka be ny andro fa ny any La Réunion dia ibalika ihany koa ny masoandro. Dia mametraka veloma mandrapitafa amintsika rehetra mirary herinandro mahafinaritra be indray zahay. Veloma be.